Manatitra ny arahaba tompo klasy tompo vavy ary izay malefaka na atonony no manjaka eto Madagasikara ary mety hampiovany toetry ny andro amin'ity farany herinandro ity zany hoe mety ahitana ny orana ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara ary azo erika kosa ny ilany atsinanan'ny faritry ny afovoantany manomboka any amin'ny alahady any mafy kosa ny fitokany rivotra indrindra amin'ny faritra avo amin'ny antitan'ny Madagasikara raha ho an'ny rapitsy maraina ary dia ho avy ny orana ny aty Antalaha Analanjorofo sy Atsinanana fa anao endrika tandrifindrahona zany ny aty Avadivavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana mipakatra ny ataolany aro any fa ifandimbandrahona sy masoandro ho an'ny faritra sisa aorian'ny fisavany andehanjavona vao maraina ho an'ny faritry ny afovoantany raha ho an'ny hariva kosa indray dia ho avy ny orana amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara ary manontolo iny zany hoe manomboka hatraty Antalaha ka hatraty ataolany aro aty raha toka andrahoana ny andro amin'ny ilany atsinanan'ny faritry ny afovoantany ary ifandimbandrahona sy masoandro ho an'ny faritra sisa ny maripana ambany indrindra tombanana ho an'ny rapitso dia 20 degré celsius hitantsika aty Vakinankaratra ho an'ny Morontsiraka kosa dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius eo ny maripana ambany indrindra raha ny maripana ambony indrindra kosa indray dia mananika ny 5 degré celsius hitantsika aty amin'ny manodidina ny Mahevatanana aty ho an'ny eto amin'ny faritry ny afovoantany dia manodidina ny 14 ka hatramin'ny 15 degré celsius dia ho andro ampitsatrany ary ifandimbandrahona sy masoandro any Paris sy Milan Maurice ary azorana tandrifindrahona ny any Nairobi Comores Seychelles sy La Réunion fa ho araha ikotriko izany any any Bangkok andrahoana ny andro any Johannesburg dia izay indray ary ny masakazina rosanao tamin'ity ality manome fotoananao ny tenako ho andro ampitsindray veloma tompoko